Isan'ny teboka goavana ao anatin'ny ivelan'ny filohan'ny repoblika ny fanarenana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Teboka maromaro no asiana fanavaozana amin'izany raha ny nambaran'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena mpisolo toerana. Isan'izany ny famerana tanteraka ny vola alaina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Ankoatran'izay, misy ny atao hoe vaksi-pianarana. Io vaksi-pianarana io zany amin'izao dia misy toromarika vaovao izay nitapahana teo anivon'ny Conseil des ministres sy ny Conseil du gouvernement. Manomboka zao zany azay natao hoe tsy hifanomezitsiny intsony isika fa ny borsan'ny mpianatra zany dia tsy le borsa tonga ray volana, roa volana, tsy eo koa iny. Fa hiezaka ny ministera hanomezanareo zany hanome ny université satria ny université no tantana ny borsa sy ny équipement ary ao anatin'ny fitantanana mangarakara nanaovan'ny université an'izany ka ianareo zany amin'izao manerana ny Madagasikara dia toromarika no nomenan'ny président tokony ho fixa ny daty fandraisan'ny borsa ny mpianatra. Ka manomboka izao ianareo dia isitraka ny internet izay anisany lesika ka tsy ahafahantsika manatanteraka ny système LMD. Tafiditra ao anatin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazan'izay hatrany, entitra ny minisitra ny amin'ny fanafonana ny gabraraka rehetra amin'izany. Directeur roa hoe mangalaky 2500 francs tsy magnano fa raika roa hoe mangalaky 7500 francs zao raha manao akory hoy aho zany ny resaka ka nohon'izay zany iarahantsika midinika ny vahaola anatin'ny fa tsy misy intsony ny fakana vola fa ny fampianarana dia fampianarana ataontsika maimaimpoana satria zanam-bahoaka ireo ataontsika ireo. Nototsaina ho Malta ny Majanga ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo talemparitra ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny faritra Betsiboka, Boeny, Melaky ary Sofia.